Afaka ampifanarahana ireo ampiarahana satria mifampiankatra satria mila tanindrazana tia dia mila fitiavan-tanindrazana araka ny teneniko voalohany mila ny finoana satria tanindrazana tia dia avy amin'Andriamanitra dia ny anankiray ihany koa dia hoe ny foloalinday dia miaro ny vahoaka sy ny fananany dia mino fa izy telo miaraka ireo dia afaka miaraka ny fivavahana, ny foloalinda, ny fivavahana, indrindra ny fiainana tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra foana ary sika koa dia ilaina ny fiarovana ny foloalinda na ny araka na ny amin'ny sécurité na ilaina foana. Tokony hafangaro angamba fa afaka ampiarahana tsara satria ny fivavahana efa zavatra mampalaza ny malagasy, fanjakana koa afaka ampiankina fivavahana sy tsy maintsy miankina amin'ny foloalinda. Ie, afaka fangaroana satria ny fivavahana ilaina dia ny foloalinda koa ilaina amin'ny filaminana. Afaka miaraka ny foloalinda sy ny finoana sy ny politika raha toa ka mahay mampiaraka an'ireo satria ny olona rehetrarehetra amin'izao dia efa kristianina avokoa. Amiko ilay zany tsy dia tsara tsy afaka afangaro. Ny finoana zany aloha tsy mety mihitsy satria raha raisiko ohatra zao hoe raha hoe filoham-pirenena tsy mpivavaka ohatra tsy mino moa zany dia mety foana. Bon hatramin'izay nisy zay moa zany dia filoham-pirenena moa nino foana nino manana finoana moa zany izy dia zavatra nisy moa zany hatramin'izay dia natambatra zareo foana ilay finoana sy ny politika fitafanana firenena zany dia somary nahitana olana kely foana fa raha tokony izy tokony tsy hitambatra mihitsy eo amin'ilay foloalinda koa ohatrohatr'izay foloalinda tokony mahaleo teny izy fa kosa ny foloalinda kosa somary manaraka ny hevitry ny mpitondra ihany izy fa tsy manaonao foana izay zavatra tiany zareo atao ohatrohatr'izay zany izy amin'ny ankapobeny. Azo eritreretina ihany fa mila politika matotra zany zany hoe mampitondra dia ao aloha zany ny finoana mila mipetraka, ny foloalinda moa zany mampitondra anazy dia izy no mpitondra fanjakana no misy an'lehibe mitarika ny foloalinda ka azo heverina mifandray ihany izay zavatra izay fa ilaina koa ny maha-kristana ny mpitondra satria raha tsisy vavaka moa ny firenena mety zava-poana ihany no miainantsika malagasy zany. Azo atao mihitsy ary tokony toerana mihitsy zany teny zany hoe vehivavy fanaka malemy akamasoa ny dimanjato le mpiara-miasa amiko akaiky dimanjato mife vahoaka 5,000 sy 2 alina dia anatin'io dimanjato io 80 isanjato vehivavy ka le vehivavy responsable bebe kokoa malala andraikitra bebe kokoa mahafohy tena bebe kokoa noho ny lehilahy izay tsy mantsy manaiky an'izany aho ary vehivavy mahay mitsinjo lavitra kokoa indraindray noho ny lehilahy ka noho izany tsy mantsy miara-miasa ny lehilahy sy vehivavy mitovy zo mitovy asina lehilahy sy vehivavy ka raha tsy mitovy zo ka tsy mitovy asina tsy hiala amin'ny fahantrana isika zareo firenena mandroso ny antony fandrosoana zareo satria mitovy asina lehilahy sy vehivavy raha mitovy ny asa mitovy ny karama mitovy ny chance mitovy ny famendrehana mitovy ny zavatra rehetra ka amin'izay resy ny fahantrana zao dia raiko manokana ny vehivavy malagasy sy ny vehivavy afrikanina dia raiko manokana amin'ny herim-po ananany tohizo satria mamako vehivavy enina ny ana babikio vehivavy koa tena iaho manaza vehivavy ka dia enganie ianareo vehivavy mba hitondra bebe kokoa asondrotra ity Madagasikara tsika ity.